dia mbola sarotra amintsika malagasy ary indrindra fa ny eny ambanivohitra izany atao hoe vehivavy manao politika izany na ihany koa vehivavy no mitondra izany dia tsy nasakana ny Ramatoa Sofia Viny latsaka hovidiana ho ben'ny tanàna ao anatin'ny commune ambanivohitry Befasy districtny Morondava izany. Vonona izy hitondra ny fampandrosoana eo amin'ity commune izay nalehibe azy ity satria dia tsy mihena mitaha amin'ny vitan'ny lehilahy izy ny vitan'ny vehivavy. Safidy latsaka ho ben'ny tanàna Befasy satria zanaky Befasy ao zany toerany ifio dia nanaiko andraikitra fangatahany vahoaka aloha voalohany indrindra dia mahavehivavy ay koa maro dia maro ny zavatra tiako entina sy vina tiako entina amin'ny tanànako ao anatin'izay ny fandriam-pahalemana indrindra izay arahana miasa miaraka amin'ny gendarmerie ny fanabeazana na ny fianarana dia ny fahasalamana ihany koa zany dia milatsaka ho candidat-mpanjakana na ny antokiromary teo amin'ny fikirakirana ny taratasy aloha tsy dia nanahirana anay loatra na dia maro aza ireo antoka taratasy tadiavina taminay fa ny mety ho sedrainay angamba dia ny mahavehivavy ay mbola vitsy amintsika malagasy no manaiky an'izay zavatra izay indrindra za eny ambanivohitra fa dia miezaka manentana an'izy ireo sy manazava hoe inona ny antony amin'ny mahavehivavy ay dia mety ho toy ny reny aho mety ho toy ny zanaka koa nefa na zandry dia afaka mitondra izay zavatra hoentin'ny lehilahy ihany.